akany entina hikarakarana ny tanora sy ny renim-pianakaviana no notokanana androany teny Beamasoandro Itosy. Fiarah-misalan'ny fiangonana Anglikana sy ny Lions Club Iarivo no angadina nanana sy vinahitana ity foto-drafitrasa ity. Akany karakarana tanora amin'ny asa tanana sy ny talenta hafa notokanana androany teny Beamasoandro Itosy. Akany Anglikana Ambary Vatry no hitondrana ny anarantsy akan'ity izay isana tanora ary koa vehivavy eo amin'ny fianarana zaitra sy ny rary. Fitaovam-pivavahany tarihan'ny Monseigneur Samuel Jona Ranalvelo ny etom-pikarakarana nokafana ity lanonana ity. Fiangonana Anglikana no tompon'ny toerana ary nirana tamin'ny Lions Club Iarivo ny fanamboarana ity akany ity. Ny antony naharisikana nanoana ity foto-drafitrasa ity zany dia satria ny tanjon'ilay foto-drafitrasa, ny antom-pisian'ilay foto-drafitrasa zany dia manampy ny tanora tsy hanasa sy ny renim-pianakaviana sahirana zany dia manome fiofanana amin'ny asa tanana ho an'ireo tanora sy renim-pianakaviana sahirana zany. Tsy hidranona treo kosa ny hetsika ho tanteran'ny Lions Club satria dia ny fanampiana vahoaka sahirana no anisan'ny mahasoa ny fikambanan'ity ary maromaro ireo hetsika izay efa homan'izy ireo atoato. Mitetika asa amin'ny asabotsy zany zahay zao dia hanao hetsika fanasoavana ny mpiara-belona eny amin'ny tenany asabotsy ireny. Hetsika ara-pahasalamana izy io zany momba ny fizahana maso, fitiliana diabeta, ny fanalana nify ary ny fanetanana eo amin'ny fahasalamana amin'ny atom-bava sy ny nify. Dia manana koa zany zay atrikasa anangana biblioteka trano famakiam-boky zany eny amin'ny commune Sabotsynamena Iarivo. Mariana Falalatsaritra ny diavin'ny tompony andraikitra teo anivon'ny fiangonana Anglikana ny elonina havitana ity foto-drafitrasa ity satria dia efa nisy fifandriran-drana teo anivon'ny fitsarana taona vitsivitsy ny elonina namboarana ity akany ity.